Eo amizay taranja basket zay ihany dia nampahafantarina ny mpikambana ao amin'ny Komity Olimpika sy ny mpikambana ao amin'ny Federasiona Malagasy ny taranja basket ny fandraisan'ny tovovavy Malagasy latsaky ny 13 anjara latsaky ny 13 taona anjara azafady indrindra amin'ny fifaninanana basket 3 contre 3 amin'ny hetsika ANOC World Beach Games, zany hoe fifaninanana iraisam-pirenena na koa fifaninanana maneran-tany ho amin'ny taranja lalaovina eny amin'ny torapasika fifaninanana zay atao any Qatar anomboka amin'ny herinandro ambony io ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny andinindininy zay fifaninanana avolenta andehanan'ny ekipa-pirenena Malagasy latsaky ny 13 taona eo amin'ny basket lalaovin'olona 3 izay. L'équipe vehivavy sokajy U23 amin'ny taranja basket 3 contre 3 ny solitenany Malagasy amin'ilay fifaninanana maneran-tany atao amin'ny torapasika na ny ANOC World Beach Games atao any Qatar ny 12 ka hatramin'ny 19 oktobra ho avy zao. Ny zoma tolakandro teo moa no nampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny foiben'ny Komity Olimpika Malagasy. Noho ny fiara-miasa matotra teo amin'ny Komity Olimpika Malagasy sy ny Federasiona Malagasy ny taranja basket moa no nafahana niatrika izao fifaninanana avolenta izao. Nanambara Ariarinella Randriamanarivo sekretera jeneraly ny COM fa noho ny fahitany ny famiratan'ny Malagasy amin'ity taranja basket lalaovin'olona 3 ity no nahatonga azy ireo isafidy ity taranja ity. Ny aloha zao fandehanana any Qatar zao dia efa tokony andeha hiatrika ny fifaninanana afrikanina tany Cap Vert ny basket 3 contre 3 Malagasy saingy tsy afaka nandeha noho ny olana teo amin'ny oetimanana. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nampahafantarana ny delegasiona Malagasy andeha haro ny voninahim-pirenena any Qatar. Fantatra fa Irela Jean-Claude avy eo amin'ny COM no lehiben'ny delegasiona. Eo ihany koa Ralala Arsotsir Colombe sekretera jeneraly ny FMBB, Rakotomalala Mathieu no mpanazatra, Rahermanana Emerchine, Rendrea Tahina Sarbidy, Romina Nivirmana Icopin, Hajanirina Muriel kosa no mpilalao. Ankoatray dia nampahafantariny Jean-Michel Ramarsan filohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja basketball tamin'ity fotoan'ity ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny Malagasy amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika basket 3 contre 3 sokajy senior lehilahy atao any Kampala Ouganda ny 7 ka hatramin'ny 10 novambra ho avy izao. Anomboka rapitso alatsinainy moa ny fampifondronana sy ny fanomanana ho an'ny ekipa-pirenena Malagasy. Miandrandra vokatra tsara amin'ireto solitena Malagasy ireto arak'izany ny mpakafy basketball Malagasy sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny mihitsy raha ny fahitana ny vokatra azo ny basket 3 contre 3 tato ato.